Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafo efa alina. Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny fandarana izitsika amin'izao takarivan'ny alarobia 13 novambra izao. Miaraba ihany koa ny italian'ny famoana ny gazety nivon'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miaraba koa zao nandreo pianotsika amin'izao takarivo izao. Ny anisan'ny fatoan'ny mason'ny mpanarabavao zao Frank Ramarson dia ny taoriny ny fanambarany ny foloan'ny tetezamita Andra Joel tamin'ny Ainao Manjery tany ivelany zany ny fanoanany ampahabemaso ny kandida Hery Rajaonarimampianina itsendrany zay nefa somary misy fisafotofotoana ihany eo anivon'ny Ankolafy Rajoel manoloana ny fanambarana iny ny antikanao an'izay fanambarana natao ny foloan'ny tetezamita zay Frank Ramarson. Ny fanambarany Andriamatoa Andra Joel aloha dia tsy mahagaga amin'ny fombafomba ny amin'ilay hoe ahoana fahitan'ny situation politique eto. Zavatra mahagaga fotsiny dia ny hoe ininy foana ve le hoe tsy manara-dalàna amin'ny izay zavatra izay tokony atao sa ny mahana objectif hafa izy amin'izao fidiana faharoa zao. Zavatra faratra mantsy fa dia hoe misy andalana amin'ny feuille de route milaza hoe tsy maintsy migarder neutralité ny filohan'ny tetezamita sy ireo lehibe ny antsim-panjakana ary tsy mahazo miteny ampahabemaso mity ary sy mampirisika amin'ireo ataontsika hoe olo anatin'ny gouvernemanta mahazona an'izay ataontsika hoe tsy mirona atsiny ireo. Ny mbola lazaintsika teto ihany tsika hoe nahagagantsika hoe nisy décret tany amin'ny volana Jonathan milaza hoe afaka manatrika ny fampelezan-kevitra ny fisonana mahefa raha toa ka hoe tsy miteny izy fa mijoro fotsiny. Oka zava nefa manrehetra fa ka ny décret tsy mamono ny lalàna zany hoe ary ny feuille de route dia tafiditra ao anatiny ataontsika hoe constitution tao anatin'ny 4e république ao anatin'le hoe disposition transitoire izany. Dikan'izany dia ny hoe tsy manakery mihitsy le décret mifanalefa tamin'izao moa zany dia tsy misy ataontsika hoe pahalalàna hoe nametraka an'izay na mpanao gazety tsika manko efa nanyteneny ihany tamin'ny voalohany. So zany zao mipetraka le fanontaniana hoe nandika sa tsy lalàna Andriamatoa Andra Joel nanao niny fanambarana iny ary karazany ihany koa nanao aveu zany fa dia hoe nanampy candidat anankiray izy tamin'ny fiodinana voalohany ary zany mahatonga an'le fitoriana mihebezaka any amin'ny CES hoe nanao utilisation zany hoe des prérogatives de la puissance publique. Andriamatoa zany Andra Joel na ny mpanaraka azy. Eo no hoe izy dia nitonona ho any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Eo le olana nipetraka hoe voasazy amin'izay hoe Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary eo no mampisalasala ny betraka indrindra eo anivon'ny CES zany dia tsy maintsy mailo rehefa napakevitra ara-pitsika momba an'izay le ataontsika hoe procédure de disqualification satria ngeza loatra zay ary eo koa no ahitana fa hoe tena hoe malotena ve ny fitsarana eto. Raha ohatra mantsy eo ny masony pahalalàna maro dia nisy fandikan-dalàna ihany teo. Dia eo zany tsika no milaza hoe raha nisy fandikan-dalàna constatena dia misy zany tsy maintsy sazy na sanction de disqualification zany dia hoe ao anaty lalàna ihany koa ve raha ohatra le faharoa ataontsika hoe ao anatin'ny ty fifaninana no tsy afaka manao an'le fidiana faharoa dia misy ve texte milaza fa le fahatelo mandimby azy na le faefatra. Zany zao no débat juridique atao fa satria tsy maintsy andalo amin'izany ary zao tsika zao satria raha mahita angery mitsanokala rehetra eo amin'ny gazety androany ny ataontsika hoe fanenjehana ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina eo amin'ny ataontsika hoe matakety eo amin'ny gazety Aravavay dia hita zany fa misy ny ataontsika hoe vaky ny tady tapaka ny tady ny Andriamatoa Andra Joel sy ny candidat zay tokony ho toany amin'ny fidiana faharoa. Ka eo no hoe inona zany
ny fipetra raisina tena rasana ty zany mandeha le disqualification. Fa azo ampitaina amin'ny toerana misy an'ny filohan'ny CT Mamrakotoary Velo sy Ngara Valimanana ve zay tranga amin'izay zay Frank Ramarsson amin'le tsy fiandanina ny tsy amin'Andriamatoa Marc Ravalimana angambo satria izy moa de tsy filoam-perinaso ary tsy ao anatin'ny feuille de route fa azo ampiara Andriamatoa filohan'ny CT koa satria hitanao zany fanjoro teny Magro nanaraka azy teny azo ampiarana koa any amin'ny vice-président ny CST Mahamety Rantsar Resafi Manatsoa azo ampiarana koa any vice-premier ministre ny gouvernement de Andriamatoa Boutsazy tahaka ny azo ampiarana ihany koa an'ireo ministre zay nanao n'Andriamatoa Ratsonary mampiady eo manko zay le ataontsika mampiady texte isika hoe izy ambony ny feuille de route zay milaza zay tafiditra zay lalàna ary tafiditra anatin'ny loi constitutionnelle sa ny décret zay nalefa ny conseil du gouvernement izy to zany hoe tsy le hiérarchie des textes mihitsy zany no tsy voaja ary atoko ngama fa eo amin'izay lafin'izay de betsaka no zavatry resahana azo resahana zany momba n'ity hoe resaka disqualification ty fa isika manko tsy talalina am'izay fa ny zavatra fantatry zany zao de feno zany ny osoka feno zany ataontsika hoe fanarotapahefana zay nisy tamin'ity resaka hoe fifidianana ty zany ve de tsy hitan'ireo communauté internationale tamin'izany ny observateur fa tsy maintsy ve nisy olona anankiray nitory citoyen zany nakandraikitra ary sorina izy am'izany satria tsy izay ataontsika anao zay hoe fahasahina courage zay no mety hanova zavatra amin'ny fiainam-pirenena sy fanovana resahana zany tsy mety tsony zany le vahoaka mijery fotsiny hoe zay akaporaka zay misy fa manjarinjaikitra ary zay nge nirina ary zay nge nataony olona ny vilany any tany mandroso hoe misy ny ataontsika ny association de consommateur l'association miarana ny zon'olombelona l'association tsy tonga foana reny fa hoe rehefa manjarinjaikitra de reny natao contrepoids any fitronam-panjakana ary zay no andininy olona fa zay no tena andraiky société civile ka mantsy raha mahita an'ireo sasa milaza hoe le olona nitory de olona petraketo fa iny moa raha izay ny masangasy ambovomesy zany Thomasina za resaka fotsiny hoe manjarinjaikitra eo anivon'ny rehetrarehetra ary zay no ataoko hoe zay ma-éligible ny zavatra nataony satria matoa zany sy hoe sy nangataka an'le candidat voatonona nampiasa ataontsika hoe fa efampanjakana hoe mba hiaro tena manao mémoire de défense de izy zany tribonaly tsy maintsy andeha momba an'io ka ataoko isoranao zay misy an'izay débat juridique zay satria raha pitsy afaka pitsy aingany ary ataontsika hoe hoe avadika ampedy zany hoe ahita am'izay zany ny olona fa hoe afaka ataontsika manatina tribonaly afaka hoe raha ohatra ny zonony vaosaosa afaka izy zany hoe mitory ary hoe mahazo rariny ko zay nirina am'izao tsika hoe am'izao farany tetezamety zao mba hisy ny fanovana am'izay eo amin'ny saina eo amin'ny mentalité amin'ny mpitondra mba mpisaina mpitondra fanjakana ary ko zany mba ampirisika ny vahoaka citoyen mba andraiandraikitra amin'ntsika hoe fiainam-pirenena. Fa raha manaraka an'le toedra ratsika Frank Ramarsson mangina ny fianakaviam-be raisam-pirenena azy hoe izy ireo zany hatramin'ny iny fanambarany ny filoratsely iny ka hatramintsika amin'ny teny zao ka sahirana izy ka sahirana tanteraka satria tsy nampoziny angambo zay ataontsika hoe lasika ny teny frantsay hoe sorti ny Andriatsvel zay ary hatram'izao zany misy fahatezera koa am'izao satria le processus mihitsy nosaika misy mitady apenjera marxisme fidona faharoa mazava zany raha ohatra ny saritra eny amin'ny Samadio hoe nahitana Andriamatoa Didier Ratsirika sy Andriamatoa Andratsvelona na de hoe afenino anatiny hoe fampihavana-pirenena taiavany Ratsirika mbola eo any izy mbola mandrevy nisiny ny hoe somme des quatre de hoe misy ny réconciliation ary nisy ny tetezamita vaovao tsy dupe am'izany nge ny manareo mpanary vaovao fa mba mampitanjona ihany kosa nefany Andriamatoa Didier Ratsirika sy ireo zay mitady isiny tsy isiny le deuxième tour nina zay fitrangany eo na disqualification misy na tsy misy fa sahirana izy olohan'ny vahoaka tsy ny vahoaka ary indrindra vahoaka n'Antananarivo zay taiala amin'ity crise ty ary tay ataontsika hoe zay voafidy any voafidy
fa hiala amin'ny krizy aloha ary hiala amin'ny fahatsano fa tsy mila tsony tetezamita vaovao mampambola mampangirifiry isan'andro ary koa fantatra fa tonga amin'izay tsika dia tsy misy intsony zany fanampiana venivelany mijanona eo le izy ary zay no toko hoe tsara isaitsaininy ko anza matopetra kotony aina amin'izay zavatra zay satria ataoko angamba fa any fianaratsozy no tokony any audity mangataka an'izay misy amin'ny commune fa tsy eto izy koa raha nakotaba zay processus misy eto ka dia ho anareo zay mbola ataontsika hoe hiaina sy famatsary eto nivony arivo dia angatanareo fa manana circonscription nareo any amin'ny fianaratsoy fa manana any aloha jerena zay nareo va manakorotatana eto satria raha tahanantanareo no potika lava am'izao isa isy fitsiketsena tsy ikena tsona isaronao teto am'fandarana tam'izao arivo zao Frank Ramason misaotranao sinezy ary misaotra koa mba ozininatsika mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina